Fantanterahana omaly ihany koa ny fanaovatso ny peramiasa teo amin'ny sekretera général ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ary ny tale général ny BOA Madagasikara. Votoatin'izany ny fiarah-miasa izany moa ny fanomezana fanamorana ireo mpiasa ahafahan'izy ireo misitraka amin'ilay PAC fonctionnariat. Andao rahantsika ny tato-baovao. Miisa eo amin'ny 3 sy 1 alina amin'ireo mpiasa-panjakana amin'ny totaly 1 sy 7 alina sy 1 hetsy manerana nosy no miasa eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola mpanjakana. Izy rehetra ireo dia azo fanamorana avokoa avy amin'ity ministera ity eo amin'ny fanokafana kaonty eo anivon'ny banque BOA Madagasikara izay ahafahan'izy ireo misitraka ny PAC fonctionnariat sy ireo findramam-bola samihafa misy eo anivon'ity banque ity. Zany hoe fiaraha-miomby miantoka miaraka amin'ny BOA Bank of Africa Madagasikara sy ministera ny teti-bola sy ny fitantanam-bola izy ity. Azahoana voalohany indrindra aloha manitona andreo mpiara-miasa manaingy azy andokatra compte bancaire ao amin'ny BOA tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny nosy ary hosetriny kosa dia ny famezatoky ny Banque of Africa anome ataontsika hoe PAC tenenina teo hoe PAC fonctionnariat izay misy tombotsoa 10 ao anatin'izay PAC izay. Ao koa zany ataontsika hoe prêt vahaolana, prêt fonctionnariat, ny compte tahiry, épargne izay azahoana tombotsoa avokoa zany. Ary indrindrindrindra ny prêt immobilier izay ahafahan'ireo fonctionnaire misitraka raha hanorina trano izy mahazo zany crédit prêt ahafahany zany manorina ny trano. Atsoatsy araky ny teneniko taminareo teo dia andray fepetra ny Banque of Africa Madagasikara ny amin'ny construction de logements sociaux. Ary zay logements sociaux zay dia natokana ho an'ny fonctionnaire. Notanterahana omaly teto amin'ny bureau-ny ministera fitantanam-bola sy ny teti-bola Antaninarenina ny fanaovatso ny peramiasa eo amin'ny sekretera général ministera sy ny tale général ny BOA Madagasikara Andriamatoa Abdallah Iked. Namafisin'ny tale général ny BOA Madagasikara fa amin'ny alalan'ny fiara-mambonantoka tahaka izao dia manampy mivoaka malagasy indrindra fampiasa amin'ny fahafahan'izy ireo manorina trano fonenana ny BOA Madagasikara amin'ny alalan'ny tolotra fampindramam-bola izay ahafahan'izy ireo mahazo taux ambany kokoa. Ity banque tirateo izay efa mandray anjara feona fampirobona ny lafiny ara-toakarena ary manao fampiasam-bola maro noho ny fanana fatokisana ny Madagasikara. Raha ny fanazavana moa dia mitotaly 320 ireo agence ny BOA misandraka manerana nosy amin'izao fotoan'izao ary atratra 70 zany hatramin'ny farany ity taona ity. Fantatry ihany koa fa mitotaly 320 ireo guichet automatique miasa amin'ireo agence voalaza ireo.